Fa ny amin'iny faritra Avaradrano iny ihany fitaovana maromaro no natolotry ny sampana tanora kristianina ho an'ny fiangonana FJKM Ankadikely ho mariky ny fankalazana ny 570 taona ny orenany. Ho an'ny eo anivon'ny FJKM Ambatofotsy Avaradrano kosa dia napetraka tamin'ny fomba ofisialy ny alahady teo ny mpitandrina ao aminy. Rehefa voatendry herintaona ao amin'ny fiangonana iray ireo mpitandrina FJKM dia resy tanana amin'izany ny fandraisantana izay mitovy amin'ny fametrahana amin'ny fomba ofisialy ny mpitondra fiangonana. Ny mpitandrina Rasof manana Hamamtaina no voatendry ny sonam-paritany arivo Avaradrano hitondra ny fiangonana FJKM Ambatofotsy Avaradrano. Fotoan-dehibe ny alahady izany nentina nankalazana izany nitarika ny fanampapavahana ny président synodal sy ny torinteny kosa ny doyen ny faculté de théologie Mbatonakanga. Misaotra ny tompo izahay ny amin'ity fotoana ity izay tanteraka dia raha tsahivona tsotra fotsiny ngamba ny 10 taona dia ny hoe misy ny antso, misy ny tanan'Andriamanitra, misy ny fitantanana izay asehony sy tondrana eo amin'ny fiainana. Zava-dehibe ho anay ny amin'izay fanefeny sy ny fanomanany amin'ny zavatra rehetra. Fa izay 10 taona izay dia nahitana karazany sehatra ary fanompoana izay nanefy anay ka hiatrehany indray ny 10 taona manaraka. Anjarany sinodam-paritany moa ity andro ity fa mbola isany koa ny fotoana anjarany hireny fiangonana sy ny zanakam-pelezana avy eo amin'izay fiangonana FJKM Ambatofotsy Avaradrano izay ao anatin'izay no mbola isany koa ny fitokanana ny zava-bida. Fa azo lazaina ho isan'ireo sampana efa hanahatra ela tokoa ny sampana tanora kristiana eo anivon'ny FJKM Ankadikely satria efa ny taona 870 sy 700 no niorenana izany hoe feno 570 taona izy amin'ity taona ity. Marobe ireo mpikambana efa nandalo tao hatramin'izay. Ho tsangambaton'izao fankalazana izao dia nanolotra fitaovana informatika ho an'ny fiangonana ny STK Ankadikely. Nahitana kamera iray sy televiziona iray sy solosaina izany. Izany natao moa dia mba ahafahana manaraka hatsaratsara koa ny fanampam-pivavahana ao anatin'ny fiangonana sy anampiana amin'ny fampianaram-pinoana. Ny filohan'ny STK sinodam-paritany arivo Avaradrano ny mpitandrana Arakototra ny Lazasoa sy ny birao namany moa no nitarika ny fanokanana ny takela-bato. Andro lehibe amin'ny sampana tanora kristianina eto amin'ny fitandremana Ankadikely satria andro anankiray izay ankalazanay ny 570 taona ny sinzana STK izany teto amin'ny FJKM Ankadikely. Noho izany dia manolotra tsangam-bato izahay ho an'ny fiangonana dia ny tsangam-bato atolotray ny fanamariana izany vanim-potoana izany dia kamera anankiray écran anankitelo dia miaraka amin'ny ordinateur complet entina hampandehanana izany fitaovana izany. Ny no atao fitaovana informatika ilay izy satria manaraka ny toetrandro sy ny rivotra iainana indrindra koa amin'ny lafiny filezana ny tanora dia miverina fampandraika amin'izany rehetra izany ilay fitaovana atolotray. Mariana fa ny STK ao amin'ny FJKM Ankadikely no solotena ny STK sinodam-paritany arivo Avaradrano amin'ny fifananankira mandritra ny feonambe nasionaly izay tanterahana ny Toliara amin'ny volana septambra ho avy izao. Nanamarika ny ivon'ny fankalazana ny 10 taona ny siny ihany koa ny alahady teo ny Sampaty Edena eo anivon'ny fiangonana FJKM Manaritsofinoana. Tatitra ny akon'izay vetrana rahantsika. Miisa 70 ireo mpikambana eo anivon'ny sampana Tily sy Mpanazava Edena eto anivon'ny fiangonana FJKM Manaritsofinoana amin'izao fotoan'izao. Manomboka amin'ny 1 taona monja ny ankizy iray dia efa afaka miditra eo anivon'ny Sampaty ka ao no amolavolana azy ho lasa olombanona eo anivon'ny fiarahamonina. Sy manao kolo zazalahy zazavavy ho tonga olombanona ho andry ny firenena ary olona ilain'ny fiangonana. Izay ihany koa dia manabe an'ireo ankizy ireo mba ho tonga androm-pianakaviana. Tokany fiangonana nentina nanamarina ny ivon'ny fankalazana ny 10 taona ny siny ny sambana Sampaty Edena ka nanamarika izany ny fanolorany Sampaty Edena lakilosy elektronika ho an'ny fiangonana, fanampiana arabola amin'ny fandraisana anjara amin'ny tetikasa fividiana fanamafisam-peo ary ny fandokoana ny tilikambo amin'ny fiangonana. Amin'ny mafanabeazana tanora azay dehibe azy ny ireo tanora ahisedra fiainana sy anana toetra mendrika ao anivon'ny fiarahamonina. Ao anatin'izay fitaizana izay ny lasa tanterahana isan-taona ka amin'ny taona ity dia any ranomafana no anatanterahana izany amin'ny volana septambra.
dia tao anatin'ireny fanadadiana ireny manakatona indrainy izao fampahalalam-baovao izao misaotra hatrany ianao nanaraka ny vaovaontsika hatra amin'ny farany aorianan'izao moa dia atolotra anao avy hatrany ny anjiza taramitohy El Diablo mametraka ny velomandra-pitafa indray tomko